Ao atsangana ety tsy adana kosa ny fiangonana loterana fahatelo amin'ny dimampolo sy roanjato eo anivon'ny misy no namparitany izany efa nisy ny hetsika izay natao mba hitadiavam-bola anarendrana izany fiangonana izany mbola miantso amin'ny fiarametany rehetra ihany koa nefa ireo tompona ndraikitra eo anivon'ity fiangonana izay ao atsangana ity lovana Manatsoa sy Christian Rakodramanga no milaza bebe koa amikasika izay. Vola mitetina 2 miliara sy 700 tapitrisa ariary noeritreretina natanterahana ny fananganana ny fiangonana loterianina tsy adana fiadanana. Fiangonana loterianina fahatelo amin'ny dimampolo sy roanjato ao anatin'ny synodam-paritany ary eritreretina hatsangana etsy an-tampony tsy adana. Efa azo ny tany hanangana zany tempolin'Andriamanitra zany izay mitetina 720 tapitrisa ariary. Misy ireo hetsika maro samihafa izay ahafahana manangom-bola amatsina izany asa fanamboarana zany ary ny fampisehoana iarana amin'ny antokopira zafindraon'ny fiderana no akaiky indrindra. Tsarovatsika fa ny zavatra tena malagasy no miatra amin'ny fon'ny malagasy ary izay ny antony voizan'ny choral eto tsy adana zany ity resaka zafindraony ity. Rehefa tonga ao Antsahamandritsika amin'ny alahady fahaenina ny volana jolay zao dia tena toe-tsaina malagasy kristianina no hitatsika ao, na ireo antokopira zokiny na ireo antokopira zandriny izay ataontsika hoe surprise zao fiteny antsika azy mahazatra dia tena gasigasy mihitsy zany no hitatsika ao amin'izay fotoana izay. Miantso ireo malala-tanina amin'ny birao am-piangonana FLM tsy adana fiadanana hitondra ny anjara birikiny amin'ny fananganana ny foto-drafitr'asa. Misy 10 sy 200 amin'izao fotoana izao ny isan'ireo kristiana ao anivon'ny fiangonana FLM tsy adana fiadanana. Ny fampiroboroboana mifankatiavana no napetran'olona ara-pahamiana. Eritreretina ho vita amin'ny mpitony timoho izany foto-drafitr'asa izany. Dia iny ihany koa tompolasy tompoko avy no entina maranana ity fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny matv amin'ny ity aliny alakamisy fahatelo ny volana jolay ity. Misotranao naharitra anjery hatramin'ny farany mbola mirary alina mahafinaritra ihany koa ho anao any tokantrano any eo ampanarana ireo fandarana eto amin'ny matv izay aza tonoana fa aoriana izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao dia mbola ao avy eto ny namana Norbert Rakotomalala sy Tately Andreny Menjanahary alotranao ny fandarana manoka manodidina ny mondial efatra ambin'ny folo sy roa arivo any Brezila. Mandra-peonandray ary tompoko.